Anoizatsika an'izay voavoan'ny kanina izay dia handeha aloha iverenantsika tsisy izay tsy nankafiany izany hoe fandesen'ny Barian'i Madagasikara ny Super Eagles nigériane tamin'ny roa ohatra nandritra ny andro farany fifantsana isam-bondrona ny alahady lasa teo izany iverenantsika ireo fotoana nafinaritra tao anatin'ity dingana goavana vitan'ny Barian'i Madagasikara ity. Larana voalohany tao amin'ny vondrona be nisy azy ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra amin'ny kanina 7-10 atao any Egypte. Taorian'ny andro fahatelon'ny fifantsana isam-bondrona natao tao amin'ny kianjan'ny Alexandrie omaly arivo. Resin'ny Barian'i Madagasikara tamin'ny roa ohatra tokoa matsy ny Super Eagles nigériane. Nahazo isa 7 arak'izany ny Baria taorian'ny lalao telo nataony ka hiakatra amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana. Raha tsy aivina dia nanao ady sahala roa tamin'ny Guinée ny Baria teo amin'ny andro voalohany. Manarak'izay dia nanilika amin'ny Burundi tamin'ny 1-0 teo amin'ny andro faharoa. Ny alohan'ny fialan-tsasatra teo amin'ity fionana tamin'ny Nigeria ity dia efa nitarika tamin'ny 1-0 ny Madagasikara. Baolina tafiditry lalaina nomenjanarina ibolida teo amin'ny 7-10 rehefa nahay nanara-roatra ny fahadisoana nataon'ny vodilarana voan'ny nigériane. Teo amin'ny 7-10 dia tokony nanatombo miisa roa faneva imasaingy nivoaka ny Tsato-By ny dakany. Napiditra ny baolina faharoa ny Baria indray avy eo teo amin'ny 7-15 Carolus tamin'ny alalan'ny coup franc. Ekipa fahatelo mendrika ao amin'ny vondrona A na C na D no ifandona amin'ny Baria ny alahady 7 Jolay ho avy izao Alexandriany. Ny vondrona A izay ahitana ny Egypte, Zimbabwe, RD Congo, Ouganda. Ny vondrona C ahitana ny Algérie, Sénégal, Tanzanie, Kenya. Ny vondrona D ahitana ny Maroc, Côte d'Ivoire, Namibia ary Afrique du Sud. Ny fionana eo amin'ny andro farany ho an'ny vondrona C sy D atao androany, arak'izany no hamaritra ny ekipa ho raisin'ny Baria eo amin'izany ampavalon-dalana izany. Navita nametraka tantara vaovao arak'izany ny Malagasy tamin'ity fandraisana anjara voalohany amin'ny dingana famaran'ny kanina ity. Ny ekipa anisan'ny sangany indrindra ty Afrika sy maneran-tany no lavon'ny ekipa pirenena Malagasy. Dinona fa mbola no niezaka ataon'izy ireo ka hiakatra amin'ny dingana ambonimbony hatrany ho an'ny voninahim-pirenena.